An'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ilay tsara sady masina indrindra ne ny dera mandaza sy ny voninahitra mandrakizay manatrika antsika eto riavana ny tompo ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ilay tompo ny tompo rehetra, mendrika ome voninahitra, mendrika no ankalazana, andeha me voninahitra n'Andriamanitra tsika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya! Masina Jehova tompony maro, enke ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Ho ampitombona ao amintsika ne ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Miaraba antsika rehetra indray natratry ny taona vaovao ihany koa, ary miaraba ihany koa ny radio Fiotazantsoa satria Alahady natokana anoanana ny radio Fiotazantsoa ny androany. Ndeha ame voninahitra ny tompontsika afamakitsika ny salamo faharoa amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo faharoa amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ny laharan-kira fahaenina amby telopolo amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Ny rahantsika miredona manome voninahitra n'Andriamanitra vita ny vavaka mipetraka ny Fiangonana. Salamo roa amby sivifolo ary ny laharan-kira fahaenina amby telopolo. Rehefa hitantsika ny teny rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: tsara ny deran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra o, ary lambaran'ny famondramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitorofolo sy amin'ny feon-tokanga fampifalinao amin'ny nataonao a Jehova o. Ny asan'ny tananao no iobiko Jehova o, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Mo haiko tantaraina ny asoavanao. Ndiny voalohany sy ny fahatelo. Mo haiko tantaraina ny asoavanao, efa matraka mina ny fitiavanao, ny vahoaka sesena mizalazo ahotena, noho ny hery
mivavaka isika ry havana. Omemoninahitra ny anaranao Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Le Andriamanitra ambony sy malaza, Andriamanitra mahery indrindra. Tompo ny tompo ary mpanjaka ny mpanjaka. De ray ny lanitra sy ny anjely ny olo masina rehetra. Ndreto koa ny vahoakanao amin'izao alahady maraina izao. Miazakazaka tonga eto amin'ity fitoerana masina ity, miankohaka ampana, manoroka ny tongotra ao masina, manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Midera ny anaranao Andriamanitra, ary misaotra anao dia misaotra anao manokana, satria ny fahasoavanao rery ihany no nahatoza ao anay tsirairay avy. Mitondra an'izany fanatim-pisaorana izany zay androany, noho ny amin'ny fitahina mahatretrika nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, na dia tamin'ny herinandro iny ihany aza. Nitahinao anay Andriamanitra, nanomezanao anay izay rehetra mba nilainay, na ny sakafo, na ny rano, na ny rivotra iainana, na ny akanjo, izay rehetra nilainay, tenao niantoka sy namatsy anay tao anatin'izany. Tsy nierinay na ny fahaizanay zany, fa no nierinao rery ihany Jesosy malala. Na nasitrana ny aretina ihany koa ianao, nisy tamin'ny aretina efa niravoravo tanana Tompo malala, natahotra sy niororo no ny amin'izay rehetra mitranga eto amin'izao fiainana izao, na ny aretin-doza izay miditra eto amin'izao firenena izao. Fa ianao nanamarina ny teninao hoe ny any zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Tsy namela anay rery ianao, namonjy anay teny foana ianao, mankasitraka indrindra Jesosy. Misaotranao ihany koa zay noho ny amin'izao fotoana izao, andro natokana ankalazana ny radio Fiotazantsoa zay efa natsanganao ho ampaherezanao vahoaka, ary nanangananao Andriamanitra, fanan'olona maro mihitsiny izay rehetra fa tany anaty lavaka nampaherezana, nampibebana tamin'ny alalan'izany onjam-peo zany. Isaoranay avokoa zany rehetrarehetra zany. Ndreto ny mpanomponao, tafavory eto amin'ity toerana ity zay Tompo malalo, tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra zay, ny anareo any an-danitra any mirondrona tahaka ny ranobe, mikotrokotroka tahaka ny fikotroky ny varatra, ny anay tsotra ihany, tena tsotra fomba n'olombelona ny mba hainay Tompo. Mitsangana zay ka raha izy favokatry ny fonay ny fiderana manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Endry havana, araka ny fampidirana teo moa dia androany dia andro lahady natokana manokana ho an'ny radio Fiotazantsoa izay mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ary tsara ny manamarika any ambany vohitra lavitra be any, hatrany be tatao any, hatrany an-dranomasina any, dia maheno zao onjam-peo antsika zao, ary betsaka noho ny misaotra mihitsiny fa mahazo fampaherezana, ary tena hoe nitsangana ndray ny fiainany. Isika eto amin'ny voatany, isika eto amin'ny manodidina, manahoana kosa isika manoloana n'izany rehetrarehetra zany. Androany dia nanasa manokana izay ny pasteur Iraka Stefana zay mpanao fandaharana isa maraina ao anatin'ny maray-pitahina ao anatin'ny radio Fiotazantsoa, izay mpiara-miasa ihany keo anatin'izany onjam-peo zany, hitondra ny afatry ny Tompo amintsika izy androany, ampaherezana ny vahoakan'Andriamanitra. Ny larakira 103 no ataontsika hoe misy maro ao an-tsaha mitaraina ka ento ny jiro mba akao, tsy mba misy atoandro na marena fa maizina reny ao. No dia tsika le maizina apototry ny mazava ry havana, dia zany no anetanana antsika mihitsy amin'izao alahady ny radio Fiotazantsoa izao. Tsangantsika ndraisantsika ny afatry ny Tompo. Maro ao an-tsamy tarana ka ento ny jiro maka, sy mba misy atoandrona maraina, fa mazina reny indrolo maromero marima viveza ihina manani,
baiboly re izy rehefa tate any Kristy tompo so mandehana hony tompo mandehana oaminizako toroiza mitsanana rieny mitsanana fa izy nopana afaka isika riava Andriamanitra rainay tsara indrindra o tonga ny fotoana zay anambarana ny teninao eo anivon'ny fiangonana koa mitenena araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao ary lay fahafenon'ny herinao Andriamanitra mba hameno anay tsiraray avy ta io ny sofinay Andriamanitra fa tsara kokoa ny miaino noho ny mitendry ta io ny fonay Andriamanitra mba ho tany tsara hanrin'ny teny fa araka ny teninao Andriamanitra hoe aoka ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mpanadindro ary ny teny zay hotorinana dia toy nylay ambioka tsara indrindra ka mba hitombo avo za toeny tsy anapahataperana amin'ity andro androany ity ka ho mandraka za dia midina Jesosy mba hiteny amin'ny vahoaka anao hampahery ny tsiraray avy mba ho voninahitry ny anaranao halleloia amen mahazo toerana ny fiangonana dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomporiavana ho amin'ny tombona ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ania ho aminareo rehetra amen vo amitazana no maso ry havana ao anatin'izao hoe fotoam-pankalazana ny ray andro zany nandritry ny herinandro moa zany fa androany ny tena hoe fankalazana an'izany andro iray natokana radio Fiotazantsoa 5:1 teboka enina izany vo mitompo ny maso ka mijery ny altara na dia nao malahelohelo avany an-trano avany aza vo mijery fotsiny masonao dia ina zavatra hitanao ny hazavana ry havana ka mahatsiaro mihitsy hoe zava-dehibe no ataon'ireo mpikirakira ary olona anao zavatra izy rehefa manao hitanareo ohatran'izao zay le fandehany dia olona anao zavatra hitondra fanavao zany ka mitehaka zay tsy mialina zao zavatra zao aloha ka hoy amintsika rehetra hoe raha mbola tsy faly amin'izao ny fonao mahita an'izao zavatra mamirapiratra ny anjelin'ny kerobima sy ny serafima rehefa mikopakopaka hitondra fiangonana ka tandremo sao tavela ianao hoe ny olona lasa ianao tavela fa izao ihany androany dia izao tadio hoe tonga eto tsika mba haninina hitrotro amambavaka n'izany radio Fiotazantsoa izany ka matoa mandeha ara-dalàna amin'ny teny baiko hoe mifonctionne tsara ny radio dia misy ireo londohany mikarakara sy mikirakirana izany ka tsy hainy tsy saotra satria hita taratra amin'izao fa tahaka ny asa ataony ihany ny toe-po-ananany ka dia mahafinaritra ka dia izao hoe makasitraka so misy adiny izy ireo ka tsy hosoritsoritana fa tonga dia atao tahaka ny fomba fiteny manao hoe fankasitrahana be dehibe nomena azy dia tsy ho afaka avana tahaka ny ketsana hosoritsoritana tahaka ny volo fa atao tahaka ny bango takatra indray mipoka dia any akato ka atao tahaka ny molo blany ray manodidina ihany dia vita atao tahaka ny randrona hitovy torosy tsara ho tahin'Andriamanitra ao ambiny java-manasatra hitraka voky tantely miondrika voky-ronono tsy ho vilambava voky-ovy na ho fotsy boboka voky-ronono fa amin'izay rehetra ataonareo mpikirakira rehetra ne dia ho ambin'Andriamanitra ne ireo mpitantana n'izany radio Fiotazantsoa zany fa izao dia hita hoe mamelona fanatenana izao zavatra izao ka dia vo mijery an'izao fotsiny ohatra nefa mandromandry sady le toroteniko ry Jesosy satria zava-dehibe ne zany ry havana ka izao ry havako malala tsy toroteny lava satria andro lehibe androany ary mbola hiaraban'ireo ray aman-dreny koa isika ny amin'ny tontoana tahaka an'izao ka ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampahirezana ny amin'ity androm-bokatry ny radio Fiotazantsoa ity ry havako dia jereo ny filazantsaratsika araka ny lioka filazantsara araka ny lioka toko 1:12 filazantsara araka ny lioka toko 10 azafady filazantsara araka ny lioka toko 10 dia raisitsika manomboka eo amin'ny 5:20 ary mijanona isika eo amin'ny 7:30 aza matahotra ianao hoe ahoana ary zany fa atao lavabe ny texte fa izao mahatsara antsika koa ny mamaky teny
manam-potoana andiniana Facebook nefa tsy manam-potoana andinia teny ao aiza moa ny lalan'izany olona izany. Mahafinaritra za zany de ohatrany hoe vao mahita zao jiro zao de efa tsapako mihitsy hoe mazava sady ny fiainako ray manontolo amty 424 ty. Asa aloha ny ianao hoe taona mifandringanany ty fa zao hoe mazava ny lalana, mazava ny teny men'Andriamanitra, manazava ny jiro ary aoka tsy ho adiny fa ity alahady ity dia alahady manaraka ny epifania ary amin'ny vanim-potoam-piangonana ny antsoina hoe epifania dia manambara izany vanim-potoana izany fa miseho ilay Jesosy hamonjy atsika tsiraray avy ary tsy miseho fotsiny tsy mitondra na inona fa miseho izy mba ho fanazavana n'izao tontolo izao. Ary izany epifania izany dia manambara amin'ny fiangonana rehetra fa lay Jesosy Kristy tompo dia tsy hamonjy ny jiosy ihany fa hamonjy ny olona rehetra. Ary ny epifania dia milaza amintsika ihany koa fa nidina avy any ambony lay mpanjaka be voninahitra mba hisandratantsika rehetra amam-boninahitra. Nietry tena ambany dia ambany izy mba hananatsika fiangonana fisandratana ka aoka ho saintsainina ao anatin'izao taona ny fandringanana izao hoe mba tena hisandratra hiaraka amin'Andriamanitra ve isika. Eny na de raha tsy fanazy ianao mbola tonga hamonjy anao Andriamanitra. Rehefa hitatsika ny Lioka 10 zaho amaky ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'ny Tompo fa ianao kosa hifantoka sy hanaraka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary indro nisy pahay lalàna anankiray nitsangana ka aka fanahin'i Jesosy hoe mpampianatra inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Ary izy namalaka ananao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy marina ny navalinao, ataovy zany teo velona ianao. Fa izy tia namarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe izy ara ny namako hoe. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema akany Jeriko ka azony jiolahy de nendany ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny lalana ka tonga teo aminy ary noho ny nahita azy de onena ka dia nanantony izy ka nofeheziny miferiny sady nasiany diloilo sy divay dia nampitangeny tamin'ny bibiny izy ka netiny ho any an-tranom-bahiny de nodisabonjy. Ary noho ny ampitsiny iny de naka de nary roa izy ka nomeny ny tompo-tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary nahoatrina laninao mihoatra noho ireto de onerako rehefa miverina. Iza moa amin'izy telo lahy no atao hoe naman'ny azony jiolahy. Ary hoy izy ilay niantra azy dia hoy Jesosy taminy mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Ray masino. Misaotra ny Tompo isika riavana ny amin'izany teny izany. Anio moa dia afankalazana n'inona riavako malala? Vokatry n'inona androany? Vokatry ny radio Fiotazantsoa. Fa raha lay texte no nomenantsika riavako dia miresaka makasika an'ity tantara anankiray zay lehilahy nidina avy aiza hono ty lehilahy ty? Nidina avy any Jerosalema mba handeha akaiza? Mba handeha ho any Jeriko. Fa nisy karazana lehilahy anankitelo nandalo tamin'izany lalana izany. Ny lehilahy anankiray nandalo voalohany dia nandalo tamin'izany lalana izany dia nisy mpisorona anankiray. Satria rehefa nidalony jiolahy ity lehilahy anankiray ity moa zany tsy fantatra hoe tsara fanahy sa ratsy fanahy fa de azony jiolahy fotsiny izy zany de lavo. Fa rehefa lavo izy dia nandalo tamin'izany lalana izany nisy mpisorona anankiray. Inona moa no atao hoe mpisorona araka ny testameta taloha sy ny testameta vaovao? Raha ny mpisorona araka ny voalazan'ny soratra masina dia olona voalaza ireny fa olona voatendrin'Andriamanitra hanao ny asa mpisoronana, olona nolotra fanatitra
ary indrindra mba hanolotra ny tenany. Ary raha ny fanambaran'ny apôstôly Paoly dia izao no nataony: atolory ny tenanareo ho fanatitra velona ho fanompom-panahy masina hakasitrahan'Andriamanitra. Na isika manatrika etona aza dia antsoina hoe mpisoron'Andriamanitra ihany koa raha tena resy lahatra tanteraka fa hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Izany antsoina hoe mpisorona. Ireo mpisorona ireo ihany fiaraka ny voalazan'ny soratra masina dia voalaza fa olona mpampianatra ny lalàna. Ary ity olona ny resaka tamin'i Jesosy ity ara dia voalaza fa mpampianatra ny lalàna izy, ary nolazainy ampahabe maso. Miariary tahaka ny tafika andrefa tanana tsy takona fenina ny fahaizany lalàna, ary nomeny tao anatin'izany ireto dekre anankiroa reto dia izao ihany hoe: tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary manaraka izany, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy ampiambambana mihitsy fa nasehony fa olona tena nianatra ny lalàna izy. Izany natao hoe mpisorona. Fa izao ry havana malala, rehefa nahita n'ity olona lavo ny mpisorona dia samy maka ho azy dia lasa izy nandeha. Nandalo tamin'izany lalana izany ihany koa ny Levita. Inona moa no atao hoe Levita? Mbola olona voafidin'Andriamanitra ihany koa ireo, mba hikarakara ny taberna kely, mba olona hikarakara ny tempoly. Fa saingy izao, olona tsy nanana tany sy lova fa natokana mba hanao ny fanompona ao amin'ny tempoly. Fa izy ireo dia olona avy amin'ny fokony Levi iray, izay zanaky Jakoba tamin'izany fotoana izany. Dia ireo olona ireo dia olona tsara firazanana, olona tsara karazana, ary olona tsy mba matahotra izany raha isevahoaka, satria olona tena hoe manana ny tombam-bidiny, manana ny maha izy azy. Fa izao ry havana malala, ny olona fahatelo resaina dia nisy lehilahy anankiray koa nandalo tamin'izany toerana izany. Dia izy ny lehilahy tsy voatonona farany teo. Misy lehilahy anankiray Samaritana. Fa inona ny voalazan'ireo mpandiniky ny soratra masina, ary inona ny voalazan'ny Baiboly mahakasika ny atao hoe Samaritana. Ny Samaritana dia olona avy any Samaria. Ary no heverin'ny Jiosy fa olona tsy mba madio izany Samaritana izany, olona tsy madio ara-pivavahana. Fa ny azy dia ny boky ny Torah ihany ny azo noekeny fa soratra masina. Ary tsy mba nivavaka tany Jerosalema, fa nifidy tendrombohitra anankiray izy mba hivavahana. Ary teo na tonga ny Jiosy nanilika ary tsy niray petsapetsa sady tsy manambady Samaritana, tsy miray namana amin'izy ireo, satria ny Jiosy dia voafidy manokana ho firenena masina ho an'Andriamanitra, ary noverina fa jaintilisa izany Samaritana izany. Fa izao ry havana malala, nampihetsi-po ny mpandinika rehetra, ary nipetraka ho tantara tsy tontany ela hatramin'ny androany, ary ho fianarana sy ho filazao tsara velona ny tantaran'ity Samaritana ity. Na dia olona voailika teo amin'ny fiarahamonina, na dia olona tsy manana ny tombam-bidiny azy araka ny Jiosy, dia izao ny fihetsika ny sy ny fomba mampanaony dia nataitra tokoa. Fa inona ny zavatra nataony? Rehefa lavo ity lehilahy anankiray azy ny jiolahy, dia norovity ny akanjony. Fa eo amin'ny maha Samaritana azy dia olona amin'ny tenany izy dia manana ny maha izy azy, fa ny hafa ny tsy nandray azy. Norovity ny fitafiany lafo vidy mba namehezany ny feriny ty olona ity, ary nalainy ny divay. Fa ny divay tamin'izany fotoana izany dia misy alkôla mahery indrindra mba hamonoana ny virus sy ny bakteria manodidina ny fery, dia norarahany an'izany divay izany. Ary rehefa vita ny fomba tsotsotra teo amin'ny zay azony atao, dia nobatainy napekariny teo ambonin'ny briky, ary netiny tany an-trano fampiatranom-bahiny. Ary nomeny denari anankiroa ny mpikarakara, dia lasa izy nandefa hoy izy mbola hiverina. Tsy tahaka ny manao kitotoa, indraindray ny asan'ny fifoazana anankidimy mandeha manao angaredina ny alatsinainy, fa ny andro alarobia anankiray sisa ny tonga eo. Tahaka ny manao alasafay, tahaka ny manao kitoatoa. Fa isika androany dia ampianarin'ny soratra masina mba hanara-maso ny asan'Andriamanitra, ary tsy gaga isika raha mivoaka ny didy fataona ny fandringanana, satria betsaka ny manao kitoto, betsaka ny manao alasafay, betsaka ny manao zara fa vita ny asan'Andriamanitra. Fa napetraka ao an'iza moa io asa io? Moa fa tsy napetraka amin'ny mpiandrondrin'Andriamanitra? Anjarako sy anjaranao no mandinika. Fa ity Samaritana anankiray ity,
dia ohatra lehibe omen'ny tompo atsika androany satria na dia tsy mpovavaka marina azy izy dia ny toetra sy ny fomba mampanao mampiseho ny toetra ny Jesosy Kristy. Ka iza amin'ireo ara hoy Jesosy no mendrika atao hoe namana io azony jiolahy io dia hoy ity lehilahy anankiray mpahay lalàna hoe ilay namonjy azy dia hoy ny tompo hoe mandehana manaova tahaka an'izany tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra izao sy anao. Tsy nahateny ary tsy nahalopeo ity mpametra-pany Taninanaka hambavany satria ohatra velona no nomen'Andriamanitra azy. Amin'izao andro iainantsika izao ry fifoazana FPVM misy olona anankitelo izay nomen'Andriamanitra fianarana ho atsika androany. Misy ny atao hoe mpisorona, misy ny atao hoe levita ary misy ny atao hoe samaritana. Fa amintsika izay manatrika an'izao Fotoam-pivavahana izao mba samy mandinika ny tenantsika isika. Izaho sy anao tonga eto androany tena samaritana tokoa va re? Tena mpisorona tokoa va re? Tena levita ve? Sa koa misy tena jiolahy mihitsy izay tsy matao masomena andro atoandro be nanahary dia tsy matahotra hanadalo olona handroba fotsiny. Zany ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao. Ary tsy tamin'izany andro zany ihany misy zany fa hatramin'ny androany dia mbola misy izany tantara izany. Fa izao ry havana malala nampiseho ohatra mendrika ity lehilahy samaritana ity. Na dia olona voailikilika azy izy, na dia olona tsy mendrika ara-pitondran-tena azy izy, tena ampiseho fitaratra sy ohatra mendrika ho alay tahaka. Ho anao androany ry havana malala, andeha isika mba hianatra tahaka an'ity samaritana ity. Na dia mipetraka eo am-poditry ny azo sady aza ny famaky. Raha mba mijery asy anao Jesosy ao anatin'izao taona ny fandringanana izao, andeha mba hipitrapitra mampalahelo. Fa misy anie ry havana na dia efa tonga aza le hoe taona ny fandringanana tsy mba mipitrapitra mampalahelo fa vao mahay mivandravandra mampatahotra zany izy. Jerenao izy dia ohatry izy indray tena hoe aleo ho avy zay ho avy eo hoe. Ohatry ny tsy hitanao zany mihitsy Andriamanitra tony olona tony araha makaiza lalany tony. Fa androany ry havako malala ity samaritana ity ange dia olona atao hoe jentilise. Raha isika anao an-tanina dia hoe mahazo ny lanitra moa ny jentilisa sa tsy mahazo. Lavitry ny fanjakan'Andriamanitra satria manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Zany natao hoe jentilisa. Tsy mety miova amin'ny fanavaozana ny saina, tsy mety ateraka indray. Fa izao ry havana malala amin'izao taona 2024 zao tsy tokony hampatahotra atsika raha ohatra ka manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Fa andeha mba hianatra tahaka an'ity samaritana ity ary tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny ihany. Ka na inona lazain'ny olona makasika anao, inona koa izay fiangonana FPVM tahaka an'izao, inona koa izay fifoazana tahaka an'izao, zao ihany tadidio Andriamanitra ilay naniraka atsika ao amin'ny asa tsara dia mila haseho mandrakariva fa tsy menatra izy ny andro sy ny fidy atsika. Fa namenatra ny razambe mihitsiny, mamenatra ny razambe ny avian'ny mpisorona sy ny levita raha ny fomba mampanao mba hafantatrao moa fa zany levita izany ange dia zanak' Jakoba sy Lea. Rehefa mivavaka isika dia milaza manao hoe Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Patriarka lehibe zany Jakoba izany. Fa lay taranaka ty aoriana to lasa zavatra tsy fanaony nataony. Ary mba tsy ho amintsika zanaky ny fifoazana, zanak'iza moa ireo miasa ireo, zanaky randrenatoandro. Nefa le zavatra atao tena ohatra tsy mifanaraka amin'le fanaony randrenatoandro. Dia lasa avy ny tompo hoe ho aringako reo. Androany ry havana malala andeha isika tsy anao zay mamenatra an'Andriamanitra lay ny antso sy ny fidy atsika. Fa izao andeha ho enarana, andeha ho ampiarina ny toetra n'ity samaritana ity. Toetra feno fitiavana, toetra feno fiantsana. Tsy anao tahaka ny mpisorona sy ny levita, tsy lay fitiavana manimba, tsy lay fitiavana samy maka ho azy, fa lay fitiavana manarina ny lava, lay fitiavana manasitrana, lay fitiavana manome. Zany ny tediavin'ny tompo amintsika ry havako malala. Fa raha vitanao zany, mihemitra amin'ny tanan'Andriamanitra tsy andringana an'izay rehetra makatony teny. Fa rary ny raha ho aringan'Andriamanitra isika, lay tsy mahay mamela eloka, lay feno fitiava tena, lay manindry ny lavo, lay manao tsindrio falavo,
lay tsy matao masomena rary ny ry havana raha ndringana ny tompo fa raha mbola renao zao afatra izao. Andeha isika zanaky ny fifoazana rehetra mba tena hanova famindra, tsy hanao amin'ny endrika ivelany hoe zahay levita, zahay mpisorona, zahay mpampianatry ny lalàna, zahay iraka, zahay mpampianatra, zahay mpiandro manana kaskety. Tsy avonjy anao eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, fa raha anadina anao ny tompo dia mba anakolazaina ianao hoe nanana fitiavana marina, nanana fitiavana nanarina ny lavo, nanana fitiavana nanasitrana, nanana fitiavana ny azakazaka namonjy zay rehetra tsy nisy mpamonjy. Androany azy amin'izao fankalazana ny androm-bokatry ny radio Fiotazantsoa zao, hanjarako sy hanjaranao ny mandinika. Inona no mety fahalavona mety misy ao amin'izany radio atsika izany? Inona no mety mahatonga an'io mbola tsy mitovy ary tsy mifanatsahana ny amin'ny hafa? Ny antsika anatambajotra-tserasera ho anay izay mpisehatra ao anatin'izany dia ny fanakianana ny betsaka, tsy re tsara ny feo, tsy mazava tsara ny sary, mikasokasoka be izany. Ny fanakianana ny tozarita be dia be, fa ny atao hoe fifoazana dia tsy fatra-panakiana fa fatra-pitondra vahaolana manoloana ny zavatra rehetrarehetra. Ka ianao tonga eto arandroany mba samaritana mitondra vahaolana sa le olona mpitondra problema mandrakariva ka vao may mahabadenina ny fisinao. Fa androany meteza ho vahaolana ho an'ny radio, meteza ianao androany mba ho fitaovana anankiray ho fanatsarana an'izany radio malalatsika izany. Ka trafika enomba lamahery io ambava ho manampo meritreritra ka dia izao ry afaka malala amin'ny tompo ny atao hoe fifoazana dia olona malala ny tokony ataony. Ny atao hoe fifoazana dia tsy atory vomangadina fa tonga dia ady voay mangany krijavola vao maso ny avy hatrany ny mpitserina. Ka aza mba ela amin'ity raharahatrínareo vokatra androany zay mahafaly an'Andriamanitra atao, zay mahadiavolana ny sain'Andriamanitra atao, honero zay rehetra tsy nety na dia mpanota azy isika tsy adalan'Andriamanitra mijerana hoe tena miezaka ity zanako itsy. Nahazo fakasitrahana tamin'Andriamanitra lay lehilahy samaritana anankiray na dia jaintilisa aza satria miavaka tamin'ny fomba fanaondry. Ka androany inona no ataonao oatra noho ny an'ny sasany? Ka raha misy azonao atao ry afaka malala dia toano zao radio zao, toano arak'izay azonao atao, ary aoka tsokianina mandrakariva, aoka tsopepona mandrakariva, fa izao akasitrao zay nomen'ny tompo anao, tsy atakalony an'ny hafa io fa io no atsika fa ny fahaizanao manatsara azy no mahatonga azy lasa lavitra. Ka dia manentana atsika rehetra ry zanaky ny fifoasana rehetra eto amin'izao ambany riana zao, na amin'ny première na ny deuxième na ny amin'ny quatrième, ianareo any andafiny rika zay manaraka an'izao Fotoam-pivavahana izao. Vonjeo izao radio zao, sitrano izao radio zao, atsangano izao radio zao, dia ho lasa lavitra isika rehetra satria ny radio Fiotazantsoa no mampiray ny saina sy ny fo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Zany izy raha pasteur Stéphane. Raha ny toromarika ny mena dia hoe asivy sitrapon'Andriamanitra, dia ny toromarika farany dia hoe tsy asiana sitrapon'Andriamanitra. Fa ny teny rehetra zay nomaniny sy ny lazainy dia ilay napetraka ny tompo mihitsiny. Ity fotsiny sarihako ny saina satria napetraka ny tompo hoentsika amin'ny fibebahana. Ohatran'ny sary kely ity naverin'ny tompo tamin'ny fotoana ny fahazazana. Ny zaza hony ary efa nandalo teo daholo tsika. Ny zaza tena be fangataka, marina sa tsy marina? Vidanao ny ria, mangataka, be fangataka, kanefa sarotra irahana. Ary ny zaza be fangataka indrindra no sarotra irahana. Tsy mahatsapa an'izany ve tsika efa niteraka? Mba ny fotsiny azy, papa ivitanoanina rovotra mihitsy ny paosy, mba ho atrany ianao mba zavatra kely aletsy mba okory fa io tonga dia vao teny irianina okory alesy oatra ray fotsiny. Mahazo sa tsy mahazo? Oatra zany Andriamanitra angatantsika daholo ny zavatra rehetra fa rehefa mba maniraka antsika izy, manao tsika sa tsy manao. Inona ny problema amin'izany? Problema na fitiavana, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao.
amin'ny fonao rehetra. Zay ny nampianarana napetraka ny tompo tamiko hoe tsy ampy fitiavana ny olona pastera, tsy ampy fitiavana ny olona manam-pitiavana ry havana tsy vao kofokofoka fotsiny dadany mangididy angatady zany enle tsy aokorny amin'ny olona manoatra amin'io tana anankiray ny manoatra anao eo amba potsipotserin'ny lamosiko hoe za rehefa vita manoatra zao fotsiny mba hitany rehefa tsy anao ny amody ataoko an'izany zange manana zanaka be deabe any am-piangonana fa atsoko reo anoatra sianotrotra ana rehefa tsy anao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao raha efa ao fotsiny le fitiavana an'Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra anao ry havana. Dao hiverina amin'izany tena fitiavana an'Andriamanitra zany zay ny fototry ny olana rehetrarehetra tsy manam-pitiavantsika manao ny asan'Andriamanitra, tsy vitam-ponena, tsy vitany be ranomaso, tsy vitany konetaka fotsiny koa izy ty mahafinaritra raha kizy nataonareo misy manao an'izany fotsiny nga vitany ranomaso. Ny asa-pamonjena tsy azo ifampiandrandraso. Olona anankiray nijoro vavolombelona ry havana, olona anankiray nijoro vavolombelona, joro vavolombelona tena marina mihitsy izy. Any aminay ihany izy narenina be io sofiny io, narenina dia zao fotsiny tenin'ny dada tao amin'ny radio, zao fotsiny tenin'ny dada tao amin'ny radio manao hoe maka rano dia amasino zany rano zany dia ataovy amin'ny sofinao. Niny fotsiny izy hoe naka rano dia natao nalainy le rano tao anaty radio zany dia nataony tamin'ny tanana dia nataony tamin'ny sofiny. Zay fotsiny izy ny zavatra heniko ohatrany hoe zany ohatrany hoe heniny tsy heniny amin'ny sofiny ilany fa nareniny io sofiny io. Vao napetaka le rano tamin'ny tanany ny zavatra mipoaka tao anatin'ny sofiny tao pak tonga dia nandre teony eo izany olona izany ry havana. Santionany zany resahako aminao zany fa misy olona marobe vonjen'Andriamanitra noho ny amin'ny fianonana zao onjam-peo zao. 12 arakila 12 amin'ny firana fanampiny ny 1 any dia ivavakitsika hitsangana ivavakitsika orinan'izay. Sangana ny fiangonana fanaonena ny fonao naonena ny fona natomany ny maso zetsany noilana vavi fankatiavana fanaonena mandinika ny tenanay zay amin'izao tona zay nitenenanao fa fandringanana izao. Sotranao no ny amin'izany afatra mafonja izany. Nisy olona anankitelo tokoa sary ny mpivavaka amin'izao fotoana izao zany, milaza ny tena no mpivavaka, manaraka an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tsy manao zavatra raha tsy misy tambiny. Tahaka an'le zanakay ao an-trano, misy tambiny daholo ny zavatra rehetra,
mandehana aloha irana kely ndana de meko ary zato meko ronjato tsy mihetsika raha tsy misy zavatra tambiny tsy mba mandeha amin'ny fitiavana. Tazanao ane zany Jesosy ary na de reto le vita sy mpisoronety koa aza nahita le olona lavo tamin'ny tany mba nieritreritra izy hoe inona ny tombony ho ary raha mamonjy an'ity olo ty a. Nieritreritra teo izy hoe fahafambaraka no azoko satria tondron'ny olona molotra miaroaro amin'ny jentilisa miala fotsiny izy. Zany ene nitoetra anay Jesosy raha misy asanao zay ampanindranao anay rehefa tsisy tombontsoa anay de avelana ihany zany. Fona aminao tompo, mamindra fo aminay, tsy manety ny asa ampitiavany zay, tsy nanao ny asanao tamin'ny fonay mariny zay Jesosy, fa nanao ny asanao nandeha nila sitraka taman'olona, mila fitia amin'ny olona, mila vola, mila arena. Misy azane Jesosy irana manao asan'Andriamanitra tsy andeha honizy raha tsy misy frais, kanefa eto sesy anala mahitsy afaka atao mihitsy ny mandeha tongotra ao anatin'izany. Fona aminao zay, rary loatra ianao Jesosy raha miteny aminay amin'ity taona ity fa ho taona ny fandringanana amin'izay ity taona ity, ary jery ny toe-pon'ny tsirairay ianao manomboka eto, ny olona zay tsy manam-pitiavana anao Andriamanitra, tsy manam-pitiavana ny hafa, reny angamba no aringanao. Mba tsy ho zany zay Jesosy fa hamandreny teninao zay ankehitriny, mba tsy ho zany zay tompo malalo fa mba havozin'ny teninao zay ankehitriny, hibebaka aminao, hitalao aminao, hientoraka aminao Jesosy eo. Mamindra fo aminay, mamindra fo aminay am'izao sisao zay Jesosy, paikio ny fitiavanao anao tahaka ny Paoly apôstôly, ny fitiavan'ny Kristiny manery anay, mba ho zany mihitsy ny Jesosy, tsy fitiavam-bola, tsy fitiavan-karena, tsy fitiavana valim-bavaka no anery anay no am'izao asa fanimpony zao, fa ny fitiavana anao rery ihany Jesosy Kristy tompo. Ka mba ho hitanao ny fonay mibebaka marina, hitanao zay nandady lahy teo tongotra ao, vonina niova olom-baovao manomboka zao ankehitriny zao. Androany koa ianao mba miteny aminay Jesosy malala hoe tiako ary zay ty ahy zay fatrapitady ady ahy hita marina. Sotra indrindra Jesosy ndreto zay navotanao, novonjenao, navelanao eloka iaranay miredona ny hira fanaon'ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy misainy Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virginy, nijanona napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ho havan'Andriamanitra ray tsy tompo, avelona vin'ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina manera zao tontolo zao, fiombonany ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Aoka ny foko sy ny fona iara itempo tena hoira, aoka ny saiko sy ny saina iray safidy mandrakiza, Jesu malano pamonjy soa, hitony ako ransoana velokanompo velokano folokanao zay sitraka. Sotra Jesosy voninahitra eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra, tanteraka tokoa n'izany.
ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray hatratro izao alahady maraina izao. Mbo ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Dia miaraba ihany koa ny radio Fiotazantsoa natratran'izao Fanateram-bokatry izao. Miaraba ihany koa ny mpiasa rehetra amin'ny radio Fiotazantsoa engany ka tena mbo radio entina hitorina ny filazantsara hampibahana ny olona izany radiotsika Fiotazantsoa izany. Tonga eo mifankalazana ny anniversaire isika ovakina mpanajana reto anarana tonga ny tianolona ity. Andriamatoa sy ramatoisany avy andriatiana asina anniversaire tamin'ny 12 janvier mangataka fahendrena. Rakotonirina Michel anniversaire tamin'ny 10 janoary mangataka fahasalamana. Raha manatsy eno Isaia Sarobidy. Raha ary malala Tina Yeolandia enimpolo taona anniversaire tamin'ny 6 janvier mangataka vavaka sy fahasalamana. Raha maro ajary manana Mamitina anniversaire tamin'ny 8 janvier mba dia tsara ho ny asa. Raha ary sendra ny ay tsy oro malala anniversaire tamin'ny 10 janvier mangataka fahasalamana sy fahendrena. Raha feno Manatsoasito fitahin'ny avo mangatabavaka. Raha ary Njatovo Volasoa ary manana anniversaire tamin'ny 3 Desambra mangataka fahasalamana. Raha Kotoary Jaune Fandresena 5 taona anniversaire tamin'ny 9 Janoary. Raha ny varomanana Marie Claire 15 taona anniversaire tamin'ny 9 janvier. Coquelard Alexis en France anniversaire tamin'ny 2 janvier. Raha Zakary Solalao mangataka izy 539. Raha Elsoa Ertina Daniel anniversaire tamin'ny 7 janvier. Raha Zanadramanana Eliza anniversaire tamin'ny 4 janvier. Raha Zavitsalama olona antenena Saintia 17 taona mangataka fahasalamana anniversaire tamin'ny 10 janvier. Fanirisoa Tomima Kerobima, Fanirisoa Rima Kerobima anniversaire tamin'ny 10 janvier. Andriamaro Ricky Michael en France anniversaire tamin'ny 5 janvier. Rabesoa Sen Todoro anniversaire tamin'ny 9 janvier. Raha Antary Malala Saondranirina anniversaire tamin'ny 9 janvier. Raha soa Mananoro Odety 20 taona anniversaire tamin'ny 5 janvier. Seta Siaja 13 taona ny mariage. Raha ary manana tendriny iray Fitia anniversaire tamin'ny 12 janvier mangataka nira ny miankina aminao. Ary Randrianiana Aaron Mathias Diozan anniversaire tamin'ny 5 janvier. Miarabantsika rehetra na natonga ny anarana raha tsy natonga ny anarana tratrany tsingeritaona maro samihafa teo amin'ny fiainantsika. Ny kadao tsara indrindra dia ny tenin'ny soratra masina ihany. Faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny Joba faraka 10. Joba faraka 10 ka ny 9 fahafito-10 ihany ny tenin'Andriamanitra tolotra azy ireo. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary amirapiratra lavitra noho ny mitatao vovonana ny andronao, na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina. Amen. Joba faraka 10 ka ny 9 fahafito-10. Iara-mitsangana isika hitondram-bavaka azy ireo. Vavaka isika. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Ry Andriamanitra tsy miova namorona anay, tantana ny fiainanay tsiraray avy, nanomenay fahasalamana, hery sy tanjaka, enina toy izao anay. Niaro anay tamin'ny loza maro samihafa ianao nandritra ny herinandro iny. Indreto izay rehetrarehetra tonga amin'izao tipolo masinao izao indray eto amin'ity vavahady lanitra ao ity. Joro manoloana ny voninahitra ao Jesosy. Tahaka ny olona tsy manatsiny noho ny fitiavanao. Tsy mahay mampitombo ny andro iainanay izay, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao natoy izao anay. Misaotra anao izay, mankasitraka anao izay noho izany fitiavanao izany. Mamindraha fo Jesosy. Ty taona ty ianao dia taonan'ny fandringanana. Mba mamindraha fo, mba tsy misy an'izany zareto. Fa olona mbola hijoro, tafabebaka, hanao ny asanao Jesosy, mba ho voninahitra ao ny antom-pitsiny ety ambonin'ny tany ety fa abebaka hanao ny asanao foana izay.
tsy raharay efa zay tonga eto reo. Reo no natonga ny anarana ety anoloana ety, ao koa tsy natonga ny anarana Jesosy mankalaza ny tsingerin-taona maro samihafa. Taka mifanao ny Joba Jesosy rehefa tonga ny andro naterahany zanany tonga izy no mivavaka. Mifona ho an'ny zanany, sao dia misy nanota. Taka izany zay Jesosy. Raha misy nanota mba mamindraha fo, mamiala heloka Jesosy. Dia mba mirapiratra tokoa ny andronay, mandritra ny andronay sisa izay mbola omenao. Io ny isa-tokantrano isam-baravarana, ny zaza omenao isena torona isena hay fianarana, ka olohan'ireny vadisiramba. Nahazo taona kosa mirapiratra ho takan'ireny amin'ny voro-mahery Jesosy ny andro mbola omena azy. Azakazaka anao ny asanao, dia mba mamindraha fo mamiala heloka. Aminaranao ny avana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Dia faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia miaraba ny radio Fiotazantsoa na tratran'ny Fotoam-bokatra miraha koa raha mirary mba efa be mandrakariva izy ny amin'izany asan'ny tompo izany. Dia mangataka mpanajana ny diakonina sekoly Alahady ny mpampianatra ny mpianatra mba hitsangana azafady indrindra. Dia rehefa vita mivavaka sy ny hira 7:7 dia mipetraka isika. Hira 7:7. Rijeka izany zaza saotra sy dira mandadako tokoa Jesosy no atolotra ianao dia misaotra ny amin'izao fotoana fohy 10 minitra zao mba ahafahana mampita hafatra dia ho mandray arany foamam-panahy anay mba handray izany hafatra izany. Dia misaotra Jesosy misaotra fa fantatsay fa tianay ianao ny amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Miara-mipetraka tsika. Voaingantsika ny nankalazan'ny Krismasy dia araka ny tenen'ny pastera teo be dia be ny fifaliana noetiny. Fa raha nanontaniana ny ankizy hoe inona moa ny vaovao mahafaly, inona ny fifaliana hoentin'izany Krismasy izany, dia betsaka ny ankizy no niteny hoe nahazo kilalao, nahazo akanjo vaovao, zaraina bonbon, no fety tany am-piangonana, fety daholo izany miteraka fifaliana daholo. Fa ahoana ozy izy ny ato amin'ny baiboly raha ankizy, inona ny vaovao mahafaly hoentin'izany Krismasy izany? Teo mpiandry rehefa nitenen'ny anjely dia hoe fampamonjy niteraka ho anareo, nahazo mpamonjy ny mpiandry. Ny magy nahazo mpanjaka. Fa no tena ho tiako zaraina aminareo androany mijanona vaovao mahafaly izany. Voateotsika ny nanao hoe ozy izy Davida mpanao salamo hoe sambatra ny olona izay voavela ny heriny sy voasarina amin'ny fahotany. Le fahotana saromana fotsiny efa sambatsika fa zao tsy niala fa mbola eo ihany rakizy. Fa ndenge ho jerentsika ny fijerin'ny Jaona mpanao batisa rehefa nitany Jesosy izy. Ahoana ozy izy? Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, lay manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Iza zany le Jesosy atsika rakizy, inona ny vaovao mahafaly ho zarainy? Lay Jesosy, lay nomena mba tsy hanarina fa tena hitondra ny fahotantsika. Dia mba ho vaovao mahafaly ho atsika izany zay no tsenjerintsika Jaona 1:29. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, lay manaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao, manaisotra amin'ny fahotako, manaisotra amin'ny fahotanao, manaisotra amin'ny fahotantsika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray. Amen. Soratra tompoko
satria amin'ny mahandro bokatra ho an'ny radio Fiotazantsoa ny amin'ity androany ity dia manasa manokana ny talen'ny radio Fiotazantsoa rahalahy Tsonantenaina mba hiakatra anao fanambarana fiteny kely. Sotra tompoko. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy fahasoavana amintsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Mankasitraka sahady ny amin'ny fanotronana ny radio Fiotazantsoa amin'ity andro Alahady tokana ao anatin'ny taona natokantsika atsiarovana izany radio izany. Ny radio Fiotazantsoa dia 7 taona lasa zay no nitsanganana. Ohatran'ny kely ny eritreretantsika azy fa efa 7 taona zay nisy ny radio Fiotazantsoa. Taizany lalana vita. Ohatran'ny ahoana ny zavatra miandry. Zany no andraikitra nomen'ny tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana anay izay tantanay izany radio Fiotazantsoa zany. Amin'ny herintaona ohatr'izao tsika dia ankalaza ny 10 taona. Ankalaza ny 10 taonan'izany radio Fiotazantsoa zany. Etona dia maneho fankasitrahana dada, maneho fankasitrahana nareo Foibe nametraka ny fitokisana hatrany ho anay hitantana sy hitondra izany radio zany amin'ny mpanetretena tanteraka. Rehefa nandray ny radio dia nampivorona ankizy dia hoy hoe ny radio antsika dia mila manana toe-po, manana fitiavana. Ny fitiavana no mibaiko antsika ato. Dia niteneniko mihitsy reo pasteur za olon-tsotra fa hoy hoe fitiavana ao atoriana ato. Fitiavana ny dao zaraina isa tokantrano. Fantatrareo fa radio Fiotazantsoa dia manao tafika masina isan'andro isan'andro. Miditra any amin'ny tokantranontsika isan'andro isan'andro. Mizara ny fahazavana isan'andro isan'andro any an-tokantranontsika. Tsy any an-tokantrano rery fa mampietsi-pondra indray misy mandefa mesazy ao anatin'ny fandarana hoe aty anaty bus 147 zay, aty anaty bus 109 zay, aty anaty bus 192 zay radio Fiotazantsoa mandeha ato fa dia mahafinaritra ny zavatra zarainareo. Ho dada tamin'ny herintaona hoe radio Fiotazantsoa zany ozy izy io no elatry ny FPVM. Tadidinareo ve zay teny dada zay. Tamin'ity taona ity mporofonay tamin'ny alalan'ny décoration mihitsy hoe io ilay elatra. Dia io elatra io mila tohanana io. Mila tohanana io. Mila tohanantsika io elatra io satria ny elatra rehefa mbola kely dia mbola tsy mazaka an'ilay fiangonantsika. Fa raha tiantsika handeha lavitra ny fiangonantsika, ny fitoriana ny filazantsara dia mila alebiazitsika ny elatra. Matetika tsika dia hoe rehefa misy mpanompo mondra indray miresaka hoe ohatran'ny vola foana ndresantsika ao amin'ny fiangonana, kanefa rehefa tsy misy vola tsy afaka mampandroso zany tsika. Azonareo ampiasaintsika ny vavaka, ampiasaintsika fa rehefa tsy misy vola fa atsika manatanteraka ny asa dia tsy afaka mandeha lavitra isika. Zavatra faharoa fantatsika ve fa ny fiangonana hafa izay manana radio évangélique dia tena manana budget manokana ary ngeza be ny budgetny ao amin'ny fiangonana hampandrosoana io radio io. Mezakazaka mihitsy izy mba hanatratra zavatra ngeza, mba ho manara-penitra ny radio. Sika mbola tsy manana hoe budget ngeza be atokany fiangonana satria mavesatra ny adidin'ny fiangonana, ngeza be ny adidin'izany Foibe zany tsy afaka hoe ndia hanokana vola mitokana mibolongana eo hoe inona ny ilaina androany dia tia ataontsika rapetsy, inona ny ilaina dia tia ataontsika, fa tsy maintsy hoe zay azontsika isa taona ohatr'izao no entina hampandrosoana izany radio Fiotazantsoa zany. Zay no entsonantsika zany hoe adidiko adidinao. Andao ano ohatran'ilay Samaritana teo, misy olona karazany 3 zany tsika eto. Ilay maratra, ilay mbola kely mila fanampiany. Inona ny zavatra misy ao amin'ny radio amin'izao? Tamin'ny herintaona ohatr'izao teto dia hoy hoe émetteur roa no matiny atsika. Émetteur 1500 watt ray io no matanjaka indrindra, dia émetteur 500 watt ray. Samy maty ireo. Rehefa natao ny devis fanamboarana andreo efa tamin'ny andron'ny taletantely dia any amin'ny 80 millions FMG no manamboatra andreo. Ny vola azontsika radio nefa isaky ny alahadin'ny radio ohatr'izao manodididina ny 60 millions FMG eo.
zany hoe raha nanamboatra zany zay tamin'ity taonty dia sady tsy ampy le vola no tsy afaka niatrika ny taona ny radio satria ao anatin'ny taona anankiray dia manana andraikitra marobe ny radio misy fahasombana amin'ny tranga ao satria ny fitaovana rehetra miasa ao tao anatin'izay 7 taona zay dia misy usure misy courant mampiasa ireo zany hoe mety isy fahasombana dia tsy maintsy miprevoir foana zany vola ahafahana manamboatra raha mahatsikaritsika dia nisy fotoana tapaka kely 3 sa 4 andro teo ny radio tamin'ity no izay fahafatesana materiel zay dia namboarina aloha le izy ahafahana manao an'le izy io zany ezaka anankiray ngezabe ny amerenantsika ireo émetteur ny radio ireo mba ho fonctionnel ahafahantsika manao réserve ahafahantsika mety hoe anitatra ihany koa nanampanirina koa tsika ny anitatra ny radio Fiotazantsoa hoe any amin'ny faritra maro samihafa teneniko teo tamin'ny eritaona hoe Ambatondrazaka Tamatavy faritra Itasy rehetrarehetra iny efa vonindreo synodam-paritra hoe iray asa kanefa no ny amin'ny eto amin'ny firenena sy ny amin'ny lalàna misy resaka tamin'ny ministra zay dia mbola tsy azontsika ataolo no manitatra zao azonareo fa ny vorony patron de presse tamin'ny azoma teo dia i Madagasikara isan'ny firenena taraikitsika satria ny firenena afrikana sy ny firenena rehetra any Eropa any Amerikana dia efa TNT no miasa inona moa le TNT zany hoe miakatra any amin'ny satellite zany ny feon'ny signal rehetrarehetra dia afaka mandray azy daholo naiza na any Paris ary zany ianao na any Dego ianao na any Mampikony ianao na any Betroka ianao ka manana an'io décodeur TNT io dia afaka mandray na ny télévision na ny radio dia ny andrandraitsika zany mba hivoakaingana zay TNT zay mba hiditra aingana ao anatin'izay Madagasikara dia tsy hosahirana ntsontsika hoe anitatra ny radio tsika fa ny ilaitsika any amin'ny faritra sy any ampitan-dranomasina fotsiny zany dia manana décodeur TNT dia afaka mihaino radio Fiotazantsoa tsika ao petraka amin'Andriamanitra iny satria tsy miankina amintsika rery iny fa miankina amin'ny fanjakana sy ny fiovan'ny teknôlôjia eto Madagasikara. Ny zavatra faharoa dia ny studio ny radio Fiotazantsoa 10 mètres carrés ny angezan'ny tranonay ao trano kely mety tsy mbola nahitanareo misy maromaro mety efa mivezivezy ao anatin'izay mba manam-paniriana zay hoe hitatra ny studio anay satria betsaka ny zavatra tokony asa ataonay fa lasa mivangongo ao ny ankizy azonareo ny mpiasan'ny radio zany lasa mivangongo ao mifandimby kely makeo amin'ny ordinateur lasa ohatrany hoe tsy misy atao indraindray kanefa le trano mihitsy ny tery dia apetraka aminareo fiangonana zany maniry zahay mba anaovana ny 4e étage ny 5e étage sy ny 6e étage kakitsika misy an'zavy ato amin'ity fiangonantsika ity misy 5e étage dia misy 16e étage any anaty tilikambo any tena trano ngeza be ny any dia fanirinay fa ela moa projet io mba ho amboarina io trano io zay ny ilainay fanampiana aminareo fiangonana hoe raha misy nareo afaka manolotra na hoe ho amboarinay io trano io mila asina tafotrano mila asina plafond izy dia mila asina tohatra miakatra makao amin'ny 6e étage mila asina gorodona tsara tare ao dia mila amboarina manara-penitra ny studio tsika ka raha misy any amina ohatra hoe izay manana azo ao tale izay manana fameza-pahasoavana mandrafitra fa aloha tonga dia ataon'ny ekipanay zany dia raisina tanandrotsopiko mba ho afampandrosoana an'le radio atsika araka ny toritenin'ny pasteur Stéphane teo hoe misy zavatra marary zao anatin'ny radio am'izao hitsabo venao sa andalo fotsiny farany amaranako anazy dia araka ny teniko teo hoe ny radio Fiotazantsoa dia marobe ny miara-miasa aminay misy mpitandrina marobe mamelona ny fandaharana ao anatin'io radio io maray pitahina vao maraina amin'ny 5 sasany dia efa mifohy dia efa mandeha ny maray pitahina manaitra antsika ao anatin'izay alohan'izay aloha dia nisy fiaraha-miasa kely ampitaitsy amintsika eto satria fiaraha-miasa tao anatin'iny taona iny izy ny antso anay ny mpiary mamaky sy ny papiely baiboly mba anao fiaraha-miasa satria miara-miasa amin'ny radio ara-pilazantsara rehetra eto Madagasikara izy ireo dia nangataka fiaraha-miasa izy hoe manahoana raha ohatra ka asiana mana isan'andro ao amin'ny radio Fiotazantsoa dia rehefa nivorotany moa zay ny fandamina-tany zay dia nanapa-kevitra zay tao amin'ny fitantanana hoe andao asiana satria tsy misy maharatsy zany ary betsaka ny olona manaraka izany mana isan'andro zany dia nanomboka tamin'ny taona io zany dia mandeha ao amin'ny radio Fiotazantsoa ny mana isan'andro maheno mana isan'andro ve tsika tsara ve le mana isan'andro ilaitsika ve le mana isan'andro
misaotra mpiara-mamaky zany tsika ao anatin'izay. Ny ao anatin'ireo a fitaritan'io a pasteura maro ny ao. Asonareo pasteura maro be no mifandimby ao a mampahery a sy ny mampianatra ao anatin'ny mana isan'andro io. Dia ndraindray tsika sao de gaga hoe maheno pasteura miteny ao Jesosy, nefa tsika Jesosy ny fiantsontsika ny Jesosy. Fa ao a ny pasteura sasany dia miteny hoe Jesosy anaty izy. Dia raisitsika le fampianarana fa tsy hoe le teniteneniny no ndeha étudientsika na hoe ndeha ho critiquentsika ao anatin'izay a raha sitraka reo dia raisitsika ampitiavana izay fandaharan'izay a efa mandeha. Misy fandaharana koa hoe fanilo moa amin'izareo a ho an'ny sekoly Alahady tokoa io ho an'ny ohatr'izay fa mbola tsy tapaka moa ny andefasana izay fa mbola hotanihana manaraka eo. Ny radio Fiotazantsoa dia maro be ireo pasteura izay miara-miasa aminay izay isaorana eram-poeran-tsaina satria miasa ampitiavana izy ireo a tsy misy karamaina ao anatin'izay fanaovana ny fandaharan'izay. Misy ihany koa ny mana-talenta amin'ny tantara atao anatin'ny fiangonantsika dia efa misy ny tantara mitohy atao anatin'ny radio antsika isan'andro mba hitondra antsika ao anatin'izay asa fitoriana izay sy ny hoe fiainana andavanandro ny tantaraina eny amin'ny fiarahamonina no entin'izy ireo a tantaraina ao anatin'izay. Ao ihany koa ireo ankizy mpiasa ny radio Fiotazantsoa tsy eto moa ny ankamaroany fa pasteur José Alain tazako eto a na dia Fensoa Minsoa fa Erikazo mitory-teny any amin'ny Davamamba, pasteur Miora io a pasteur Njato tsy afaka miala satria manana fitandremana. Dia isaorantsika izy ireo a dia mba tohany koa izy ireny rehefa hitanareo tsy mikarama vola be reny fa tena hoe izay afaka omen'ny fiangonana no ataon'ny fiangonana dia mba tohany izy ireny rehefa hitanareo eny fa mendrika ny hotohanana izy ao anatin'izay. Radio Fiotazantsoa dia fiangonana mahery ny 70 isa-taona. Ny FPVM io resahako no miara-miasa mampiasa n'izany radio Fiotazantsoa zany anaparitana ny serasera n'ireo fiangonan'ireo a ny fikambanana miara-miasa na ny sampany io na ny promotion io na ny fikambanana maro isan-karazany a atao anatin'ny fiangonana FPVM 100 mahery isa-taona no mivezivezy ao anatin'ny radio Fiotazantsoa mampiasa izany fitaovan-tserasera zany mba hampitana ny vaovao sy ny zavatra tsara ho fantatra isan-kireny entité ireny ao anatin'izany. Dia isaorantsika rehetrarehetra miara-miazakazaka, isaorantsika rehetrarehetra miara-miasa ao anatin'izay. Radio Fiotazantsoa koa rehefa fanapaka tamin'ny dady izay mba hampandrosoana ny radio dia misokatra efa niteneniko teto tamin'ny herintaona misokatra ny radio Fiotazantsoa amin'ny fiara-miasa ho antsika mpandraraha atao anatin'ny fiangonana ka tia mba hanitatra ny fandrarahantsika na mba tia hampafantatra ny asantsika isika dia iza moa ny fanohana ianareo manohana ny radio ny fiangonana sy ny radio manosika ny fandraranareo dia mba ahafahana mifanohana ao anatin'izay asan'Andriamanitra izay dia misokatra ho antsika rehetrarehetra zany izay radio Fiotazantsoa izay ao anatin'ny fiara-miasa. Amaranako azy tena amaranako azy mba tsy filava ny teny tony dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:1-3 Isaia 7:1-3 arak'ilay tory-teny teo sy araky ny afatra dada tamin'ny herintaona mahakasika ny radio dia hoy izy ny tenin'i Jesosy, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izay miandra an'i Jehova ozy izy dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Dia izay no afatra elatra ny radio Fiotazantsoa andao tohanantsika io mba afaka nidina lavitra tsika ao anatin'izay. Amin'ny herintaonantsika dia ankalaza ny 10 taona fa amin'ity taona ity aloha atao izay azonao atao, azadino any anatin'ny vavaka ataonao any an-tokantrano ny fitantanana ny radio Fiotazantsoa, azadino manohana ny radio isan'andro tsy hoe androany fotsiny fa isan'andro azadino ny voady ho an'ny radio, androantsika nydrakitra faharoa ho atolotritsika amin'ny radio tsy voazarana tsy navohomana valopy izahay tao fa aza misalasala hoe ty tokony atao anaty valopy tonga dia alatsao anaty panie daholo izay fonao ampandrosoantsika izany radio zany. Dia mankasitraka ny fiangonana izahay, mankasitraka ny Foibe, mankasitraka dada amin'ny rehetrarehetra fanohananao ny radio satria ianao no lehibe anay eto anatin'izany dia hoeto ambavaka foana izay mba voninahitra. Dia mankasitraka ny pasteur Stéphane sy ny amin'ny fotoana rehetrarehetra ny amin'ny tory-teny reny moa ny anay pasteur mirehitra dia rehefa misy zavatra mila piretina dia atsonay mpampirehetra afo dia mankasitraka ny amin'izay rehetrarehetra izay ho voninahitra Andriamanitra rereny antehaka ho an'i Jesosy tsika.
sotra ny radio Fiotazantsoa. Ny radio Fiotazantsoa nanome zavatra tsara tare ohatry ny anjely reto. Sotra tompo tehaka ho azy tsika. Mazava manjary maizina dolo zao nareo tsy tanay afa-tsy reto amin'ny lony reto ihany sisa maizina dolo satria reto tonga ny anatin'ny masonay mamirapiratra be dia tsy mahita afa-tsy ny lanitra zahay. Eto marina ny teny teo nataon'ny tale teo fa tena manao tafika masina isan'andro. Tena mampianatra isan'andro ary mandroaka devoly koa isan'andro. Laingalainga ny devoly ane ka tena marina mihitsy reny. Ny ala tsoriko aminao aleko miheny radio zay mijery tele. Mba marina aminareo zaza tsy marina? Ny tele kihirahirany eo mandindiny eo zany be debe eo na mampianatra anao itifitifitra akala amono zany mitanao dia mitarika anao ny amin'ny sain-dratsy zany eo fa tsy mitarika anao any an-danitra. Tsara lavitra ny meno radio no mijery tele. Manamboatra radio sotra to mitaiza radio ary mampivavaka radio kide fa ireza marina fa mbola mivavaka mafy dia mafy be anitatra an'izao feona radio zao manerana ny nosy. Mbola lavitra be zany, mbola lafo be zany, mbola mangataka amin'Andriamanitra tsy ahita vola anaovana an'izany ka dia tsika rehetrarehetra zay vatana sonitra ny tany mba eritrehitra hoe zao ny mividin'ny relais anankiray dia mba mieritrehitra nareo na dia relais ray monja aza napetraka any amin'ny fatra iny mandraka iny tapitra maheny daholo ny ilalay tsinanina iny tonga hatrany Tomasina tonga hatrany Ambatondrazaka na dia ray fotsiny ary dia ezaka zany tena hoe raha misy azo atao hoe fanompoana an'Andriamanitra anao ny asan'Andriamanitra oringana ihany no ringana fa ny asan'Andriamanitra zay navita ny asan'Andriamanitra tena tsy adinon'Andriamanitra mandrakizay ka dia samy mahereza samy mivavaka mba hitan'izany tsika. Anao fanatitra ary tsika zao ny raha kitapo voalohany amin'ny kitapo amin'ny fiangonana fa ny amin'ny mpandre kosa dia ataontsika rehetrarehetra doly ho an'ny radio Fiotazantsoa. Betsaka ny didiny, betsaka ny andraikina za mieritrehitra fa vao maray sotra letsy za tsy mahavita an'izany. Ny miteny eo aneka tena mandreraka noho ny miasa tany zay kanao zany mandreraka noho ny miasa tany ny miteny fa rehefa miteny teto anao ary mitory teny eto anao ela na mampianatra ela menjera ho azo ohatrany kongony ianao satria visaka mandreraka mihitsy ny miteny ka dia alina be ndray izy vao makavokavody zay sotra tsy mateny afa-tsy zay fotsiny asisa dia Andriamanitra ny fiadanana ny ombanareo mba hita fitia eo anatrehan'Andriamanitra ianareo rehetra sotra teo ny ampania dia tolontsika daholo hoany zany radio zany ka dia raha mba maheno an'izany ianareo any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any fantatry fa mba faly ianareo na mahita an'izao zavatra eto amin'ny alitary zao aza dia samy manao efa nanao betsaka aloha ny anindafy fa betsaka ny nataony sorana azy zany fa ny fifalianay kosa dia hoe mba mahita anareo miara-miazakazaka aminay fandray tanana aminay dia miara-miasa aminay amin'izao fitahina filazantsara zao dia misaotra anareo rehetrarehetra mihaino an'izany tsotra tompoka izay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
Mpifaliana ry ava-malala ny rabanantsika rehetra sy nonana ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra sy ny ankonantsika. Dia ampifaliana koa ny arabana ny radio Fiotazantsoa mba efa be amin'izao asa fanompona izao ary ho fitaovana mahomby ampitomboina ny ambainday ny fanjakan'ny lanitra. Toy izao indraindra raha ny fiangonantsika avy amin'ny atoko-pihira fanasy ny fifoazana na ny hafafi. Ilazana ny mpikamana hafafi dia konina pia ary ireo mpiara-miasa rehetra fa ny fiampiarabana na hatratra ny taona 4 sy 4 dia ho tanterana ny Alahady 5 ny volana Janoary ao amin'ny Foibe akadikely lafy manomboka amin'ny 7 maraina.
Amin'ny fotoana io ihany koa nanatanterantsika ny fanavaozana ny fisoratana anarana amin'ity taona 2024 ity. Ny asabotsy fahavalambin'ny folo ny volana janoary no miverina mivory eo amin'ny EPP-andravoahangy voalohany. Ilazana ihany koa isika izay maniry ny hiditra mpikambana fafy fa manomboka amin'ny asabotsy fahavalambin'ny folo ny volana janoary io hatramin'ny fahavalambroapolo ny volana febroary fampijirina mpikambana vaovao. Fepetra amin'izany mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy mpikambana amin'ny sampana hafa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Toerana fivoriana dia ao amin'ny EPP-andravoahangy voalohany ampita ndrotsirotsy isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 2 tolakandro. Avy amin'ny katezo. Apatsahivina isika fa ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho mpikambana dia efa nanomboka ny asabotsy 10 ny volana janoary ka mifarana ny asabotsy 20 ny volana febroary alohan'ny Alahady-mbokatra. Izay mpikambana tsy manaja ny fepitaona dia ho heverina ho toy ny manalatena tsy ho mpikambana intsony. Tsarovy mandrakariva ny fanekena nataontsika katezo ity aho irao aho. Dia mbola avy amin'ny katezo ihany dekona pia ny mpikambana katezo rehetra sy ny ankohonany mba ho tonga hifanotrona amin'izay fotoan-dehibe hatao ao amin'ny rihana fahatelo varavarana 20 sy 700 ny Alahady 20 ny volana janoary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoam-pivavahana ao aorian'ny fandaharam-potoana rehetra dia isan'ny fiarahamoniko-tsakafo ka ny vary sy ny laoka ny samy mitondra fa ny entrée sy ny gâteau ary ny jus dia etohan'ny fikambanana mitondra fitaovam-pihinanana toy ny vilia, ny sotro, ny vera. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra atao aloha ny fanolorana izany vao tohizana andrarahany fiangonana. Ho antsika rehetrarehetra nahita mamy amin'ny teo Fiotazantsoa zany mampivavaka n'izy rehefa hariva maraina izy mampahery. Oatra ny tsapinao ve ao anatiny oatra manao hoe tena tiako ianao Jesosy. Zany ny rahantsika androany tena tiako ianao Jesosy. Ary tsy mivadika aminao mihitsy satria mahazava lalana ombako. Tsangantsika rehetra. Vavaka isika. Zany ny ranay Jesosy.
mitodika aminao ilay Andriamanitra tena tiana izay amin'ny zavatra rehetra, mikarakaranay, manoro lalana anay amin'ny zavatra rehetra ary mampitombo ny fonay amin'ny alalan'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny radio Fiotazantsoa no nahitanay an'izany. Misaotra Jesosy. Ny angatanay aminao dia mba ho tahino lalandava ireo mpiasa ireo ahita zava-tsoa foana, zava-tsoa mahagaga avy aminao ho lazaina ary avoky tokoa fanahany mpanomponao rehetra manerana ny Madagasikara. Eny Jesosy, mba haniraka olona ny ianao, manam-bola, manan-karena, mba hanitatra an'izao na dia nareo le ray fotsiny ary aloha ny voavidy Jesosy nitapaka Madagasikara mba efa mahazo daholo. Miangavy zany aminao zay satria tian'ny olona rehetra ianao mba jerenao zay amin'izany. Zay rehetrarehetra kosa nanolotra an'izao fanatitra izao anao Jesosy, menatra zay, tsy mba mahafomaraina miazakazaka tahaka an'io amin'ny radio zay. Zay ary Jesosy dia mbola varianao ampandrinao miaino fa izy efa tonga. Zay ny mahamenatra anay Jesosy. Ka dia zay mba kely vitanay raiso zany Jesosy, na kely iny na be iny ny fon'ny olona maro be miazakazaka ifanoana fampahery zany tadiavinao. Ka dia niangatahako aminao mamindrafo aminay mpanotana izay manota foana isan'andro. Aza dia tezitra aminay mandrakariva ianao mba ho tahinao foana zay na dia zany aza. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompony maro, henika voninahitra rehetra. Amen. Petraka amin'izay isika. Dia mampatsiahy foana fa Jesosy dia nilaza fa rehefa aminao masina mihisitra tsara ny tanana, zany ny fanomezam-boninahitra azy. Nen'ny anjely ary mbola miaraka amin'ny sabatra mihisitra mihitsy ny fanomezam-boninahitra azy. Asa dino zay. Faharoa, na sanatreraka mipetraka tsika ka misy manonona ty ampilipitra hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra, tonga dia mitsangana ho azy daholo tsika rehetrarehetra manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ny farany, ramba mety dia ty aminay zao mazava be, fa ny amin'ny chorale zao tsisy hitanay afa-tsy point kely fotsiny amin'ny lohany satria mekanjo fotsy. Fa tianay ho fantatra ane dia ny hoe iza zao ny piry, dia tsy hitanay zay rehefa maizina be ao ianareo, dia mba hisy jiro mba hafantarana hoe iza moa reo mily ireo sy fefy sa hafafy sa fefy. Dia mba tianay ho hita zany satria miankina amin'izay koa ny hafantarana hoe zao zany le hira raha mba mangataka hiry zay. Saotra to. Efa nahazo jiro amin'ireo tsika dada, efa voavitan'ny sinina ny jiro eo, hipetraka eo ny jiro azava be eo amin'ny CFF, eo amin'ny chorale rehetrarehetra eo satria na ny cameraro mitodika eo dia maizina fa efa azava eo dada. Zao ve ny fiarabanany zokilina? Dada no miteny miaraka amin'ity sa tena iangaviana tompoko ny fiara 620 MD fambahana vavahadin'olona. Dia mampandrefona ihany hoe oka mba ataontsika fahazarana tompoko ny tsy mametraka fiara eo amin'ny vavahadin'olona fa manjary nitarika fanafitoinana ho an'ny hafa. Avy amin'ny
ilazana ny mpampianatra sy ny dekona mpiansa rehetra fa ny fampiarabana tratrany taona dia ataony sabotsy fa 7 ambin'ny folo ny volana janoary ho avy izao amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny espace mandamy makadindramamy samy mitondra ny entrée sy ny jus fa ny vary sy ny laoka efa misy tsy mitondra fitaovam-pihinanana avy amin'ny sampana fanantenana ampahafantarana isika fiangonana fa mitoetrany fampidirana mpikambana vaovao eo anivon'ny sampana fanantenana ho amin'ny fitaom-pitezana 920 manomboka amin'ny 5 taona no miakatra dia afaka miditra ho mpikambana ny fitaom-pivoriana dia isaky ny alahady amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny efitrano 270 sy 300 mariana fa mifarana ny alahady fa 5 volana janoary izao izany fampidirana mpikambana vaovao izany ilazana ihany koa isika dekona mpiasy ny ray aman-dreny mpikambana fa ho tanterana ny alahady voalohan'ny volana febroary izao ny fampiarabana tratry ny taona eto anivony sampana fanantenana izany dia ho atao amin'ny rihana faha-efatra manomboka amin'ny 12 ora sasany atoandro ny karatra fanasana dia hivoaka amin'io mandritra ny fitaom-pivoriana avy amin'ny fikambana ny zokulantim-panahenjana ilazana ny mpiara-mivavaka fa ny fikambana ny zokulantim-panahy dia mandray ny mpikambana mandritra ny taona ireo olona feno 70 taona no mihoatra ary manome numero ary manana numero ato amin'ny fitandremana Taninanandrano fivoriana dia isaky ny zoma manomboka amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny rihana voalohany avy amin'ny fefy réinscription fefy asaina isika mpikambana rehetra dia konina pia eto amin'ny fefy mba ho tonga navao ny fisoratana anarana ny alahady 12 ny volana janoary izao ao amin'ny espasy fiantana ikianja akadindambo lalana ambohimangakely ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina azadiny no ary ny réinscription fefy 12 janoary avy amin'ny gaetama antsona ny dekona mpiasy ny mpikambana rehetra eto anivon'ny sampana gaetama mba ho tonga anatrika ny fivoriana voalohany ho fitrotroana-bavaka ny tao-pitoriana 9 sy 10 izay ho tanterana ny alahady 12 janoary ao amin'ny rihana faharoa eto Taninanandrano amin'io ihany koa nanatanterana ny fiarabana ireo izay nahazo fahasoavana ny taona 9 sy 10 ilazana ihany koa isika rehetra mpikambana sy ireo dekona mpiasy sampana gaetama fa ny alahady 15 ny volana janoary izao no anatanterana ny fiarabana nahatratry ny taona 9 sy 10 amin'ny espasy malalatina manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina kosa mitondra izay sakafo sahaza avy gaetama fifaliana ho an'ny sampana gaetama mampahafantarantsika fiangonana fa misokatra indray ny fampidirana mpikambana vaovao ho an'ireo izay manam-pandriana ao amin'izany toy izao ny fepetra 17 taona no miakatra ary efa mpandray fanasan'ny tompona koa efa mianatra katekomenina ny fitaom-pivoriana dia isaky ny alahady ariva amin'ny 2 ora ao amin'ny rihana faharoa eto Taninanandrano antsona ihany koa isika rehetra mpikambana eto anivon'ny sampana gaetama mba ho tonga navao amin'ny fisoratana anarana ho mpikambana ny alahady 12 ny volana janoary hatramin'ny 1 volana martsa koa izay tsy tonga manatanteraka izany mandrindra ireo fotoana ireo dia verina ho ny manalatena tsy ho mpikambana intsony avy amin'ny vondro ny mpampianatra afaliana ho azy ireo ny mampandrehantsika mpiara-mivavaka lahy sy vavy tia mihira tia mandihy tia manao tantara ary maniry ny tory ny filazantsara sy ideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika atao atao am-piangonana sy mandritry ny tafika masina tselika sy tafika masina lehibe fa ny fandraisana mpikambana vaovao dia manomboka ny alahady androany 12 ny volana janoary ary mifarana ny 17 ny volana aprily koa manainga antsika tanora feno 15 taona na olon-dehibe rehetra na inona asa ataontsika ny vondron'ny mpampianatra natevin-darana azy entanina manompokana koa isika katekomenina sy ny mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy ao anatin'ny sampana hiditra vondron'ny mpampianatra ny fitaom-pivoriana dia ny alahady maraina ao aorian'ny fitaom-bavaka voalohany ao amin'ny efitrano 4 sy 700 ilazana koa isika rehetra efa mpikambana fa ny fanavozana ny fisoratana anarana dia mifarana ny faraka amin'ny 30 ny volana janoary ao aorian'ny feptonio dia verina ho toy ny manalatena ny mpikambana tsy nanavao ny fisoratana anarana avy amin'ny CFF ilazana isika mpikambana chorale Foibe FPVM fa ny fanavozana ny fisoratana anarana dia manomboka ny asabotsy 17 ny volana janoary hatramin'ny asabotsy 20 ny volana febroary 9 sy 10 mariana fa tsy misy olona afaka misolo teny
fa ireo izay tonga ka voninana tanteraka ny asan'Andriamanitra ataon'ny CFF ihany no afaka manao ny fanavozana. Heverina ho toy ny manalatena izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny fepitaona voatondro. Dia toy izao indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanamasinana tokantrano. Andriamatoa Ranjatolova, Ramatoa Razafindrafara Henriette Andany, Ramatoa Rasoary Zanaka Julienne, Andriamatoa Andria Maneoso, Haingondrina Bruno, Ramatoa Antarvelo, Voangitrina Albertine Ankilany, dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriana Narym-Fidson Hugasi, Harnivony Menjanahary, Tojolantoniaina Eugénie, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 ny volana Janoary amin'ny 7 maraina. Andriamboavonjina Altina Mivady, Andrianantoandro Fanjatiana Andany, Raoelson Bruno, Ramanatena Someltina, Rakotoary Mananatina, Raharymalala Volonirina Ankilany, dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Randrianatoandro Tiavina Andry Herzo sy Rakoto Asitera Welson fitiavana izay ataony asabotsy 17 ny volana Janoary amin'ny 2 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Mandimby Arson, Franky Julien sy Ramatoa Fanjatseheno Pakereta Andany, Andriamatoa Ramananirina Fany Valoery, Ramatoa Ranivo Armanana Verimanitra Vololona Ankilany, dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Mandimby Arson sitraky ny aina Nehemias Ramananirina Miora Vanessa izay ataony asabotsy 17 ny volana Janoary amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Ramatoa Ravao Nourso Julienne, Madame Rayer Malala Léontine Jeannette, Colonel Ratoljanahary Aimé ary Dokotera Hantriniaina Anistela Andany, famille Randrianjafy, Madame Veuve Rasoamananandro Raninina Ankilany, dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny Ratoljanahary Rady Firmensy Andrianjafy tamin'ny finoana sarobidy izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 17 ny volana Janoary amin'ny 12 maraina. Andriamatoa Randriamitantso Filbert, Ramatoa Raely Armanana Eliza Andany, Andriamatoa Andriana Nasolonarivo Obiniaina José Patrick, Ramatoa Rasoarnandriana Noeline Ankilany, dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamitantso Lantonirina sy Andrianasolo ny aina Alicia izay atao ny zoma 13 ny volana Janoary amin'ny 10 eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy mahita tsy mamety hanamasinana amin'ireo fanambadiana ireo, niangaviana indrindra izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana voatondro. Tsy misy moa ny filazana manjo fa misy kosa ireo fararakitra avy amin'ny fianakaviany Toboko Vavy Rafara Malala Mbolatsina Olga 4,000 ariary ary avy amin'ny fianakaviany Toboko Lahy Rapierasson Bernard 25 000 francs. Nisy voady nandritra ny herinandro. Bonne année, bon anniversaire Dada chérie. Je t'offre cet argent, c'est très peu, mais c'est mon cœur qui le remplit avec tout le respect que je te dois. Jésus t'aime et moi aussi maintenant. Fortifie-toi Dada, dit l'Éternel, fortifie-toi. Sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je sais avec vous, dit l'Éternel. Agaï 2-4, gros bisous, Noélie. Nanolotra vola izy 147 800 ariary na 739 000 FMG. Tena maly ampitiavana an'izany moa i dada. Avy amin'ny ihany ilazana ny mpianatra sekoly Alahady rehetra fa ny fidirana kosa dia ny Alahady 17 ny volana Janoary ho avy izao ao arian'ny Fotoam-pivavahana voalohany. Toy izao indray ny voady masina vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andringana ny blocage rehetra misaotra Jesosy malalako manolotra vola 535 000 FM. Fanatim-panorenana Jesosy malalako mamindrafo ny ankohonako
4 mianada ka mbola hanangana izay rava ao amin'izy ireo tsirairay avy ianao eo amin'ny fiainan'izy ireo ary andringana ny blocage rehetra misaotra Jesosy malalako manolotra vola 535 000 FMG ho an'ny radio Fiotazantsoa. Ity Jesosy ny apahany tamin'izay nomenao ahy anaovana ny asanao vola 400 000 ariary ka ny 100 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo, ny 100 000 ariary ho an'ny fifoazana, 100 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana ary ny 100 000 ariary ho an'ny dada. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra an' Jesosy fanatratra ny taona 424 manolotra vola 7 000 ariary. Misaotra Jesosy ilay sitrana soamantsara ka afaka tonga eto amin'ny tempolinao masina dia mino fa afaka anao ny asanao amin'izay ome hery sy tanjaka indrindra ilay fanahy mahery no hitantana ka manolotra ny ampafolony tao anatin'ny 2 volana 60 000 ariary, ny 4 ariary ho an'ny vokatra radio ary ny 2 ariary ho an'ny dada. Ho an'ny sary sy ny feo sy ny granita 40 000 ariary. Misaotra Jesosy nahazo zazakely salama tsara ny zaza sy ny reniny manolotra vola 2 ariary. Tsy misy soratra 2 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fahasoavana marobe sy ny fitahinao ny fiainana mianakavy. Bonne année dada 5 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao ahy sy ny ankonako fitantananao ny fiainanay tsy lany amamina ny fahasoavana avy aminao. Koa ity indray ny ampahafolony nomenao Jesosy vola 115 000 francs na 23 000 ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa mangataka fahasalamana. Nisy nanoratra nofy any nofy rehetra moa dia efa natolotra ny dada avokoa nanolotra vola 35 000 ariary iny olona iray iny. Misaotra Jesosy ny mbola nanambinanao anay ampitombo hiatrany ny fahasoavana sy ny fitiavanao ary tanterao ny fanindriko manolotra vola 2 ariary ho an'ny dada miorena mafy tsara. Mangataka ny hira miorena mafy tsara. Misaotra Jesosy fateraka soamantsara ny zavikelinay ampandehany koa ny tsena Jesosy manolotra vola 2 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy fateraka soamantsara ifeno ity ny vola 2 ariary ilay voadina ataoko taminao omeo an'ny radio. Misaotra Jesosy noho ny famindram-po sy ny fitiavanao. Misaotra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro. Mangataka vavaka ho an'ny fianarany ankizy sy ny fahendreny. 2 ariary ka ho an'ny dada, 2 ariary ho an'ny radio, 2 ariary. Raha pitsarana misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahinao lehibe nomenao anay telo mianaka ka dia raikitra tokoa ilay asa vaovao nangatahana taminao ary dia voaray soamantsara ny avance momba izany. Mangataka aminao Jesosy mba ho totosa avokoa ireo asa napetraka ao taminay, ireo mba inao aneny no amita ny asa fa izao fitaovana ihany. Indro vola kely 2 ariary ka 2 ariary ho an'ny dada, 2 ariary ho an'ny radio. Jesosy eo misaotra tamin'ny valimavaka rehetra betsaka efa nomenao ahy sy ny ankonako mba tario lalana ilay fanitarana ny trano sady amerenana ny asanao efa natao tao fa efa voadiko izany. Indro vola kely ampahafolo no an'ny radio tena hanidina lasa lavitra ianareo satria Jesosy no anao izany. Vola 2500 ariary mangataka ny hira mba tantaninao raiko. Voninahitra ho an'i Jesosy mangataka vavaka ho an'ny zanako efatra menada indrindra fa misy ny verin-dalana misotro toaka mifogasigara sady efa mpiomana nefa tsy mianatra. Vola 2 ariary fampandehanana tsara ny radio. Romanina 12:12 mareta amin'ny fivavahana misaora Jesosy nanome tombonandro vaovao indray ao tamin'ny 9 volana janoary feno 80 taonao Jesosy mangataka vavaka hery sy tanjaka fahasalamana lalandava 5 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Fisaorana noho ny fanasitranana ny tongotra izay nataon'i Jesosy manolotra vola 5 ariary atolotra ho fampandrosoana ny radio.
fisarana misaotra betsaka Jesosy nitay sy niaro anay dimy mianaka tamin'ny ratsy sopatry ny devolo rehetra fangatana mangataka mba ho afatrosa ho lasambony tsy hivoaka mpandresy amin'izay rehetra atao. Ira Jesosy parika endry manolotra vola ray alina ariary ho an'ny radio tsy misy soratra ray alina ariary. Jesosy malalo mba misaotra anao ao fa tafahoana soamantsara eto indray noho ny mpamindramponao misaotra Jesosy malala mangataka ao Jesosy mba menao ay tanteraka ny fahasalamana mba ahafahako miazakazaka manao ny asanao any lavitrany izay efa nandefasanao ahy. Manolotra vola ray alina ariary bonane any dada misaotra. Radio Fiotazantsoa 5,000 misaotra betsaka Jesosy fatao anatin'ny aliko ny fahafatesanao ny velominao ka velonay natrapa-aminjena iny Jesosy ny rahakom-pisaoranao anao anaovana ny tranonao raisy favokatry ny fo ray alina ariary bonane dada 11,000 ariary mangataka vavaka ho an'ny razafitsalama antsa entso mba jereo Jesosy ny tokantranony omeo fahendreny izy jereo ny karamany tsy nomeny ny patronny misaotra Jesosy tsy misy soratra roa alina ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny famindramponao sy ny fitiavanao misaotra tamin'ny revalim-bavaka nomenao ary mangataka Jesosy ny tantananao indray ny fiainako apetraka ao an-tananao mandrakariva ny projet sy ny fianarana izay atomboka mba ho tratra ny tanjona. Manolotra vola 3 alina ariary ho an'ny radio. Miarahaba Jesosy nomenao tombonandro tombotaona amin'izao taona vaovao izao miaraka lalana aminay Jesosy miara lalana aminay Jesosy satria ianao no ny ahy sy ny kamboty sy ny manantena fantatray fa niaino anay foana ianao misaotra Jesosy indro manolotra vola 70,000 ariary anaovana ny asanao. Rahakom-pisaorana Salamo 103:4 atolotra ny radio Fiotazantsoa 30,000 ariary bonane any dada 30,000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola nitahinao sy mbola nindranao fo anay Jesosy mangataka vavaka aminao izahay mba isy mba hanofa letsena fa mba io mba fidiram-bolako isam-bolana dia mangataka aminao izahay Jesosy mba handenitsena mba isy ny tombony ity misy vola kely apahany tamin'ny tombony baro tamin'ny tombom-barotra 5,000 ariary ho an'ny dada. Voninahitra haja dera ho anao Andriamanitra misaotra Jesosy mihaino vavaka mamindra fo amiko sy ny taranako bizobe Jesosy malalako vola ho an'ny pasteur dada 10 €, ho an'ny radio 10 €, ho an'ny sary sy ny feo 10 € ary ho an'ny fifoazana 10 €, fikambanany 40 €. Rahakom-pisaorana misaotra Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindramponao miperina ny vavaka sy nanao ny asanao indray ny zanako koa mangataka aminao mba omeo fahazotoana sy faharetana amin'ny asa fanompona izy ary terizo izy fa tsy mahataritena mifonao Jesosy raha izao manao ny rahakom-pisaorana ity mankasitraka indrindra manolotra vola 10,000 ariary. Apetraka feno eo ampelantananao indray ty taona 2024 ity mbola taio sy arovy ary ambino hatrany ny asa fivelomana mba samy sonitra kilasy ny zanakay 150,000 ariary bonane 100,000 ariary ho an'ny dada ary ny 50,000 ariary ho an'ny frala iny ny mpitandrina. Ho an'ny radio iny ny voaloam-bokatra Jesosy dia ampitomboiny pension an'ny mpanomponao 5,500 ariary. Ny soratanao moa dia 4,500 ariary fa ny volatao zany 5,500 ariary. Koa mandra-pahandrotro sy fotsivolo dia aza mahafoy ahy Andriamanitro mandra-pitazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'ny rehetra mbola ho avy. Salamo 71:18 miarahaba ny dada na hatratra ny taona vaovao tsy nahafoy sy tsy hahafoy anao mandrakizay Jesosy mivavaka ho anao hatrany no maniry anao hatrany ho tratry ny tsingeringerinà bizou Jesosy ane hitay anao Jesosy hitay ny firenena hitay ny mpitondra firenena ary hitay ny fiangonana manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada. Misaotra betsaka Jesosy fa tena tianay anao Jesosy eo. Ovay olom-baovao izahay menakavy anniversaire 29 décembre manolotra vola 10,000 ariary voninkazo ny fiangonana. Ampahafolokarena Jesosy eo misaotra noho ny
fitantanana ho ay ny fitahinao izay narotsakao koa dia indro ao manolotra ny ampahafolo no anao vola 185 000 ariary ka ny 100 000 ariary ho an'ny dada, 100 000 ariary ho an'ny fiangonana, 85 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana voninahitra dia ho azy rezy ihany. Zay indray ny voady masina teto amin'ny rez-de-chaussée 7 tao amin'ny rihana voalohany 5 tany amin'ny rihana faharoa 7 tany amin'ny rihana faefatra 1 fitambarany 2 manamarina mandrakarivo zany fa mihay mivavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Jesositsika izy no efa nilaza fa ny masony sy ny fony dia eto mandrakariva voninahitra dia ho azy rery ihany. Misaotra tompoko sao tsika dia hiara aban'ireo ray aman-drenitsika rehetrarehetra feno 70 taona ny miakatra misaoran'Andriamanitra tsy tratra ny fandringanana. Misaotra Jesosy nira fa telo amby zato 133 ao amin'ny bokin'ny fifoazana ny foko no mifaly fanavotana voahelika ho very fahanao a nomenako ny lovako ny lanitra fonenany voavitra. Dia miakatra ty Andriamanitra matomaka ty zay fandraisan-tanana kely ataon'ny fiangonana ne zavatra fiarabana tsotra ho ny tratrany tony fa Jesosy maka sitraka ny vitanao a azadino be lavitra noho izany any kado omen'Andriamanitra anao ny an-danitra. Saotra to
indray fa enina amby efapolo amin'ny boky kely fa enina amby efapolo fa tanin'olo raiky izato lalan'izanakao mafy fitosiko ka manana misy miteny hoe misy tsy afaka mitsangana mihitsy ny fenetoerana iny misy ve zany hoana natokavana teto zay ary reto ray a vetivety ny nofy a dada ozy zany zany na nofy misy olona miovaovavana miovahavana zany miovahavana mpiara-mivavaka tsy haiko tsara fa ilay paiso gasy tsara be iray sobika kely tadidiko nitady a fa tsy nahita fa mata be a no nisy tata marary nila kiboko manavofonao a miditra le motala nefa tsisy valiny na radio na ny eko na le fanoto tany an-trana malemy azo ao fanesana ny trano ny tenako a voakanina ho ny mahazo a misaotra Jesosy fa afaka manolotra vana zao a fotoana ny voankazo zao ny voankazo mata azadiny indrindra fa ny paiso gasy mata misy volony tonga aminao le atao hoe tifoida eo amin'ny foatranao ny marary be mihitsy zany zay ny afantaranao azy marary be mihitsy mifoatranao a miakatra température-nao mamonjy dokotera angana matetika eo amin'ny foatranao mihitsy nitsondronina fanjaitra lava be zay alefany ny fanafody fa mahafaty fangakaingany ianao a makany amin'ny dokotera ho ianao jereny fankatsy fa lazao azy dokotera tsara fa manavy ianao dia izy malala izay fanafody omenanao fa angakaingana mihitsy ianao amin'izany tata azo atao ve ozy zany misalotra fanamina masina misalotra fanamina masina amin'ireny mpanompon'Andriamanitra maty reny fa tsy netiny
nanaraka azy ny fanamina. De fanamina masina io a ohatra hoe mpiandra ny maty a de anaovany a io akanjo masina io entiny maty a miaraka amin'ny any satria anazy rery io tsy azo omenan'izan'izy io fa anazy rery de iny nanamasina anazy iny a no diny miakatra ny an-danitra ary hitan'Andriamanitra iny rehefa any tak'izany koa ny mpitandrana rehetrarehetrarehetrarehetra de ny akanjona mpitandrana daholo no entiny mety ny maty a ao a pasana. Zany ny fanao fa tsy misy an'izany hoe raha ianao no ohatra hoe ho any ary lalàny manolotra iny lalàny manolotra iny raha ianao no misy hoe anatrika fandevenana ka mitondra akanjo masina de zay ny tsy azo atao ozy manolotra iny tsy manolotra iny de arao ny teny manolotra iny. Za dada nanofo hoe sasany bebenay omny a mitahoan-trano de naresaka izay avy eo na eno zavatra hafahafa mampangorisina tsangan'izay nijery an'ilay izy a avy eo tsy hitako fa hoe nakaizy bebenay a fa izao nanana vision hoe misy aloka mainty be mipetraka teo amin'ny dadarabe eo ambanin'ny tafitrano lakozianay andendroka de vola am'izay zay de tokenda ary tsy afaka ny teny tsony fa fotoana vitsivitsy tateorina vo afaka ny teny mariko fa vehivavy 10 taona mipetrahana tao zao la zay kanao a rehefa avy oatra zao ny orana de mipotra daholo ny matoto rehetrarehetra zay le matoto tsy matanty ny orana io fa voky izy zany mahatonga an'le tandreminy pipi am'ireny fasany reny fa tsy zakan'le matoto kendainy eo anao rehefa ralina de zao lazaiko ty ianao ty misy vitsy aty mbola mitoviny raha manonofo mihitsy anao fa ohatra misy aloka mandeha oatranonao polybokitra Andriamanitra fitiavany anao ka mihevitra ny mombanay ety raha mifo maray zay a tsy afaka ambavanay ny hoe ampoanay a no fahasoavanao. Zay dia mirary soantsika rehetrarehetra mba samy ela velona daholo tahaka an'leo ray aman-drenireo any itsika reny de ny voalohany antsangantsika rehetrarehetra. Iranay Jesosy mandalo ny andronay ety misy ny tena mazava fitahinao zany ary misy tena ny alina mangina toy ny alina ririnina fa ho anao le kintana hitantana nyty zany mihitsy ny iranay Jesosy pesaka nefa nahazo tona isorana anao zany fanomezana avy aminao zany
mba hoela velona tahaka izany aneny mpanomponao marobe araka ny tena hoe mba hahita ny zafinao anesy zafiafinao ane ianao ary tena misy zany Jesosy a misaotra anao. Misy kosa ao anatin'ny tena aizina fanenjena ny didy maro ny aretina fa ao ianao Jesosy, lay mbola hitokinay, lay mbola hivavahanay, lay mbola tsy mandao anay, miteny anay foana hoe aza matahotra momba anao ane aho e. Avereny foana zany Jesosy mba ahitany fifaliana manaraka anao a mandra-pialana ety. Alohan'ny isarana Jesosy dia mitodika any aminao a ny vavaka tsara indrindra dia ny metoraka any aminao, vavaka ahitana valiny dia mifankazatra metoraka any aminao, ary ny vavaka ahitana lalana mazava dia ny miankina aminao. Zay Jesosy natonga hiteny hoe mba tsarovo ilay vavaka 2 minitra ao am-piangonana, eo no anatonako anao. Misaotra Jesosy, misaotra any an-tranona izay tsy afaka mivavaka korotana ihany, tabataba, kizitimbelona, ireo arany trano maro be tsy voatanisa, feno matoto manako taba amin'ny fiainanay sy ny torimasonay, tsy afaka mivavaka an'izay. Fa eto kosa Jesosy anao nilaza hoe raha eto amin'ity toerany ity no mivavaka ianareo, miaino anareo any an-danitra. Ngataka anao ary a Jesosy, azafady indrindra araka ny teninao hoe mandritra ny alina mahatsiaro anao foana ny foko. Misaotra Jesosy, tsy mba matory ianao, mieritreritra anay ianao, fa izay mihitsy ny maditra Jesosy, maditra zay masonao. Kanefa anao nilaza hoe mba hitako ihan'ilay tiany fanahiko, hitako ihan'ilay tiany fanahiko. Ireo izy Jesosy, andinidinika anao aho ianao tahaka ny fandinidinika ny mpiandry ondry, satria fantatro ny ondriko. Tongavany amin'ny W rehetra ary ianao Jesosy, eo ny ondrinao. Ao le marary anankiray nilaza fa tsy hitany dokotera, tsy hitany eko, tsy hitany radio, fa ny masonao mahita Jesosy. Andinidinika anay tsirairay avy ianao, tahaka ny fandinidinika ny mpiandry ondriny ondriny. Ny ondriny tsy mba mahateny, tsy mba mikikika tahaka ny biby sasany, fa mitomany izy. Natapaka rano tongony, tomany izy. Ranomasony, zay nafantaranao fa marary izy. Dia leo tahaka an'izany zay Jesosy. Misaotra Jesosy, ianao ny malala ny fanafody, ampafantaro azy satria tia azy aneninao e. Dia tanterao Jesosy ny teninao hoe tahandre ny feonao a eto amin'ity toerana masina ity, tahandre ny feonay ianao. Ka na dia bitsibitsika any am-ponay aza, fantatrao ny zavatra tadiavinay.
tantero aza Jesosy ny tenina hoe inona ny tianao a hataoko aminao dia ianao nivavaka i Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra, misaotra. Voaranao izany vavaka izany. Tsy misy devoly maharombaka vavaka tsony araka ny teninao fa efa tia ampelantanako ianao izao. Vitako tomboka vatsa izany. Tsarovo izay rehetrarehetra mivavaka teto Jesosy. Tanterao ny tenina hoe raha tsy mahay mivavaka ary ianao hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Manateny zay fa Andriamanitra mahery ary mino vavaka ianao. Mandohalika izay Jesosy, manoloana ny seza fiandriananao masina. Le tomponay sy le tena tianay miaraka mivavaka aminay eto. Mikohaka aminao, mikohaka aminao izay hanoroka ny tongotra masina izay Jesosy. Mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka. Ny anaranao no angatana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masina ny anara. Nganeny fanjakana ataony ny sitrapona dia tiatatatako ny an-danitra. Eo ny anasakazany ary mamelanelika tahaka tamin'ilana izay tamin'ilay. Azatolana ny fakapana fanatafana ny ratsa anao fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Raisa mitsodrano, hoy Jehovah tompony maro aminao. Zaho aneno Andriamanitra hoe za dia za ihany afaka mamonjy anao ary afaka miaro anao, anolo-tsainanao amin'ny lalakalehanao, anoranao izay tokony alehanao naiza naiza. Eo anilanao eo akavisakavananao mba ho fantatrao isan'andro isan'andro fa ny masoko sy ny foko dia any aminao mandrakariva. Ka za matahotra mino fotsiny dia vonjeko ianao sy ny akonanao. Saotra Jesosy, anao ny tera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aroviaoto atolotroiza ny tenako anompo seakala omeo oaleneri semifaharetako aroritsioke Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro tanteraka tokony izany nanarana asiny zanaka ary fanahy masina. Tesa mi maheriza tompo.